Estelle de Paula, yeah. Estelle de
You wanna
Tomasina ary no fitiavako amin'ny Tomasina dia ozy izy zao hoe tsy atao capital économique fotsiny fa atao orearen malagasy orearen Madagasikara ny foto-drafitrasa rehetrarehetra zay atao eto Tomasina anisan'izany ohatra lazaiko aminareo jerevy tsara ny mankaty atety Tomasina mandrapatonga ny Antananarivo adiny valo sy adiny folo voatongany zao marina sa tsy maro io lalam-pirenena hafa efatra io lalam-pirenena mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo io dia efa milaza aminareo hoe efa tamin'ny andro ny fanjanahantany nanaovana an'io ny camion rehetrarehetra ny mitondra solika ny mitondra simenitra ny mitondra vy ny mitondra vary mandeha amin'io camion io mandeha amin'io lalana io aiza moa tsopotika ny lalana marina sa tsy marina na tsy zany ary efa nasitsika fanamboarana fa hoy aho hoe zao raha atao capital économique marina ary tena capital économique marina i Tomasina dia zao zay nanaovako tetikasa hoe tsy maintsy manaovantsika autoroute voalohany adiny folo adiny roa ambin'ny folo nanaovana amin'ny Tomasina Antananarivo rehefa vita ny autoroute adiny roa sasany nareo miala eto Tomasina tonga ny Antananarivo mihinana vary amin'ny lalana dia miteny hoe tonga sozahy tomponatompoany ekena sa tsy ekena teny soandramasina dia miteny hoe izay natombokao tsy maintsy farananao marina sa tsy marina izay natombontsika tsy maintsy tokanantsika ekenareo zay sa tsy ekenareo noho izany isika nanomboka ny autoroute tsy olona fampisaka tsy olona fakambana zay teny hoe tsy ataonay tsony io autoroute io tsy ilaina tsony autoroute io ilainy io autoroute io tsika nanomboka an'io ary rehefa vita io président André Rajoelina no miaraka mivoaka ny Tomasina Ray Manontolo mitokana an'izany autoroute zany tomponatompoany be dehibe ny olona zao zay mieritseritra ny zavatra hafa atao eto amin'ny firenena tsy mila korotana tsony ty Madagasikara tsy mila crise tsony zao mbola misy mieritseritra anay hoe andao anao teteza mity andao hiary tatane tsy mila an'izany tsony malagasy marina sa tsy marina zao ny zavatra lazaiko aminareo tsy eketsika hoe misy vondron'olona na misy antokon'olona hiezaka isakana ny safidy-bahoaka hiezaka isakana ny fividianana manonga-panjakana zay manao an'izany ary zay nisorako reo olona tsirairay avy na fikambanana na mpitondra fivavahana milaza hoe ny fividianana ihany ny vahaolana satria ny feon'ny vahoaka ny feon'Andriamanitra ary tsy misy asakana ny feon'ny vahoaka fa tsika miroso ary tsy maintsy ampandroso amin'ny firenena ekena sa tsy ekena na reo nisinisa olona anenjika nisanisa olona nakana tsika tsy maintsy miroso biditsika rehetrarehetra mandresy lahatra ny fianakaviana mandresy lahatra ny ao amin'ny fiarahamonina mba tena novoatantara ary indrindra manohizana anareo asa rehetrarehetra reo mila mandeha fidy daholotsika amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana novambra zay eketsika zay miara mifidy daholotsika rehetrarehetra dia rehefa mifidy tena indrasana hatramin'ny farany ny afanisambato mba hoe vita ny fanisambato azo ny voka-pividianana zay vao miala amin'ny bureau de vote miamity ataotsika spécial ekena sa tsy ekena fa za milaza aminareo fa orearean'ny Madagasikara Ray Manontolo ity miamity ary indrindra nanaovana jeu d'eau jeu lehibe eto Madagasikara ianareo le jeu d'eau io mandia ao anatin'ny hira rehefa lefa ny hira dia manaraka ny hira ny rano tsara zany sa tsy tsara na Antananarivo mbola tsy manana zany ity toerana ity zany io jeu d'eau io mandeha isaky ny adiny ray dia misy hira mandeha amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy dia miova foana ny hira ao anatin'ilay izy ekena sa tsy ekena normal loatra ary isorako anareo satria ny tetikasa rehetra zay nataotsika eto zay efa nataotsika sy mbola ho ataotsika dia tsy oreareany vahoaka ny Tomasina fotsiny fa oreareany vahoaka malagasy Ray Manontolo ito miami zay ataotsika eto miami nataotsika anarana fa tena dikina tena teny malagasy dia hoe mirahina ary mifankatsika
satria tsika dia rehefa mirahiny sy mifankatia dia tsy maintsy manoso laza lavitra ary ataontsika mamiratra ataontsika miavaka ity Tomasiny tia amin'ny alalan'ny tetikasa izay ataontsika horery amin'ny Madagasikara ray manontolo itomeami zay ataontsika iteo plasy vavy ekena sa tsy ekena misy zavatra lehibe zay ampisehoantsika eto androany satria matetiky tsika dia esoan'ny olona amanin'ny olona enjehan'ny olona fa zao zay manenjika za dia miteny foana hoe ny fankalana tsy aresina ho vinavina ny fitiavana marina za tsy marina zay manenjika atsika zay mankala atsika tsy amaly ratsy amrentsika fa izy miteny hoe nao amin'ny fiainanareo manokana na eto amin'ny firenena dia zao teniko aminareo hoe aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa valio amin'ny sony ratsy ary za manokana tsy anaiky resiny ratsy fa tsy maintsy afandoso a Madagasikara ary afandoso a Tomasy vahoaka malagasy fa miasa isika tsy ampanivahoaka malagasy fa betsaka ny asa nataontsika ary mbola tohizan'izany ka manontany amin'ny Tomasina hoe mifampandrosoana zay nataontsika mifanombohana zay nataontsika teto Tomasina tohizana za tsy tohizana zerenareo tamin'izany tonga teto tamin'izany tokana ny hôtel de ville teto Tomasina tamin'izay laza hoe tsy latsaka ho filoha tamin'ny 2013-2014 dia tsaroko misy tery amin'ny tery anoloana tery mitomany ny raha matory président malahelo anena malahelo anao zay aza manao ianao fa tsy maintsy mbola hiverina eo amin'ny fitondrana raha nilatsaka tamin'ny 2018 anisany tenana amin'ny vatobe anany Tomasina fa raha androany raha ny abetsakareo raha ny fitiavanareo efa tonga nanao propagande teto tamin'ny 2018 fa mbola tsy misy olona ohatran'izao fa avoroeny kamino fa avoroeny koa ny vatomeny Tomasina ekena sa tsy ekena raha zany fihetsem-poko zany ozy izy nareo koavana be satria raha ny estimation an'izao olona tongo zao raha ny olona eny an-dalana rehetrarehetra za milaza aminareo fa tsy latsaky ny 100 000 personnes zany hoe record Tomasina amin'ny fitiavana n'andro